Ny andron'ny dokotera Analamanga zany a dia zavatra fanao ny holavitra régionaly ny dokotera Analamanga isa-taona. Misy taona zany zay dia mamory ny dokotera eto Analamanga dia miresadresaka zany a momba ny asa. Ka ny thème nataonay tamin'ity zany dia hoe pensée, analyse, réflexion et action pour l'innovation de la santé à Madagascar. Zay zany ny atao hoe FDB natao tamin'ny andro andy. Aorianan'ity fiaonan'ity zany a dia niandrasanay zany satria ilay teneniko hoe izay zany dia manome fampalalana ho an'ny dokotera momba ny asan'ny dokotera. Tafiditra ao anatin'izany a momba ny sata ny fen'ny dokotera, dia tafiditra ao anatiny ihany koa zany a ny momba ny fanaovana ny certificat médical zany ny zavatra natao teo. Dia ankoatran'izay koa zany a dia misy miresaka momba ny hoe fifandraisana amin'ny dokotera samy dokotera. Zany hoe ny tianay atongavana zany rehefa ohatra ka vita ity dia hiatsaka kokoa zany ireo zavatra rehetra izay nampianarana izay tsy hoe fampianarana mantsy ilay izy fa fampalalana zany tena marina satria zavatra efa fantatra fa ampatsahivana zany ilay izy indrindra misy zava-baovao foana zany miseho dia fampahafantarana izay zava-baovao izay amin'ny dokotera namana izy. Misy foana zava-baovao zany miseho eo amin'ny isan'andro dia ireny zava-baovao ireny no entina hatrany ho an'ny dokotera zany isaky ny misy ny fiaonana toy izao zany amin'ny dokotera Analamanga.